Petrako aloha zany aty am-piandohana fa tsy marina velively ny filazana hoe voasambotra ny solombavam-bahoaka lanto Rakotomanga. Ny alany tao rehefa nanomboka tena barofo mihitsy akirangate. Mivakina nge ny fiaran'le solombavam-bahoaka rehefa nanomboka nalefa ny lacrymogène jenjina ny jenjemana impiry zany de tena efa setroka tsy mifakahitana tsony tao anatin'izay na nararotana zany namakina n'le fiara izy roa vavy zareo tao anatin'le fiara ary zany tena mampalahelo hoe olona vehivavy anankiroa moa zany de tena c'est toute une armadana mpitandro filaminana miaraka amin'ny tena armée jusqu'au dents ny fitentsika azy miaraka mikagolina sy ny tena kalaknikov sy ny pistolet ny ambalana sy ny basy zany tena nefa ny vehivavy anankiroa ny ao anatin'le fiara kolambohatra vehivavy no mialako tsiny ho an'le toatoerana teo lalatena kotra za vetivety fotsiny ho an'ireo mpitandro filamena indrindra reo nanao kagolina reo te vehivavy anankiroa nanao kagolina andrangarangahanao namozy ty kalaknikov tena sary mampiseho mihitsy zany hoe sarim-bavy le teo reny be ino moa be fampiseho kiry fotsiny fa olona kavoso raha tena manana ny heriny marina izy tsy otran'ireny ny tokony zavatra nasehony teo lalatena kotona zao le toizatsika izay resaka izay mivakina zany le fiara de rehefa mivakina le fiara de efa jenjina sepotra tao moa zany raha lanto Rakotomanga zany izy efa torana indray mandeha tao anatin'le fiara tao anatin'ny misy série maromaro manko le fanapohana lacrymogène efa torana indray mandeha izy tao anatin'le fiara de nivelombelomony le madama teo akaiky moa zay assistante parlementaire niany zany de nivelombelomony teo zany de rehefa nivelombelomony teo de velona aloha izy na tsy aro saina zany izy tamin'ny faharoa fa niraikitra am'izay le tena gidrakidra be vakina ny fitaratra sy ny sisa de tamin'iny izy zany no nentiny rehefa vaky zany le fitaratra de niala tao anatin'ny fiara izy zany satria fa voavoandreo zany le fiara de niala tao anatin'ny fiara izy de nentin'ny vadiny sy ny assistant parlementaire ny nandeha zany nahita ny alany teo amin'ny toerana io tanatina fiara tsotra tsy nisy mpitandro filaminana nanaraka azy zany hoe tsy arrêté tamin'iny aliny akory raha lanto Rakotomanga tsy voasambotra zany tamin'iny aliny fa le izy moa zany tsy aoinina ely zany de zay ny magaga hoe zay ny nandeha en boucle tao amin'ny fahita lafim-pirenena kanefa vaovao zany tsy reo coupé ny tena nahita zany nahita mihitsy vao nanomboka kely vao vitsivitsy zay mpanao gazety ny tonga toerana angamba ny pakasary roa telo ohatran'izany ny caméra zany de za mba anisany nahita teo nanatrika teo tambola tsisy na mbola nampitandro filaminana raha mbola vitsy satria reo nge naka renfort be da be avany miaraka mikagolina ny aviavy sy ny sisy fa tamin'ny voalohany fiaranakefatra ry zareo 4 ranakefatra ry zareo de tamin'ny brigade criminelle moa zany tena teo tamin'ny voalohany zany fa taorinan'izay vao niampy de tena lasa maro be mihitsy zareo rehefa aveo zay aloha zany mba apetrako zany zay tsy maintsy netana tany amin'ny toeram-pitsaboana hoy ny fianakaviany raha lanto Rakotomanga tsika moa nanao fanady adina fa amin'ny mampanao gazety tsy mahazo mionona fotsiny am'le onohony sy tsaotsao de nentana any amin'ny toeram-pitsaboana izy zany hoe tsy nisy aloha ny arrestation any zany de toutes les façons raha nisy ny arrestation any tena fandika an-dalàna be vava mihitsy tsy ho azo natao mihitsy zany raha ny voalazany lalàna zay aloha zany no apetrako ao anatin'le izy de ny faharoa manarakaraka izany Rony Mersa de mahatonga saina zany le trangany seho zao le fandehany raha tsikitsika hatrany am-piandohana mihitsiny efa nisy aloha zany fanarakarana nyty solombavam-bahoaka ity de tonga moa izy zany teo amin'ny Carlton de vao teo amin'ny parkina zany de fa non-cercleny ny fiarany mpitandro ny filaminana gaga izy fa misinina zay nahazo ordre isavany ty fiaranao ity nahoana moa zany ho savaina ozy ray manana ny immunité parlementaire mbola ho azavaiko le immunité parlementaire fa misy koa ny diso fandrayana iny faharoa zange solombavam-bahoaka ao anatin'ny session zay ary ny lalàna de mazava immunité absolue tsy azonao kitihana na resaka eloka be vava aza zany hoe infraction pénale aza tsy azonao ikitihana ny solombavam-bahoaka raha mbola ao anatin'ny session lalam-panorenana ny mametraka am'izay fa tsy hoe tititsika ohatran'izao de mba tsy mety koa zany fa manao zay daniny kibo le solombavam-bahoaka mino lalàna de lalàna
zay le apetratsika foana ary ny tena magaga de zao io tsy fandikana lalam-panorenana io nefa mahatonga atsika anatin'izao krizy ankehitriny zao na tonga atsika tao anatin'ny krizy ny verimberina de mbola misy ihany minimana kipy maso hoe aza jerena le lalam-panorenana zany fa zay tiana atao de tao rehefa tratra de tratra rehefa nanao adalana de gadrao ohatra fa ngamo tonga de efa nareo no tsara hoe nanao adalana le olona na ny enquête raha mbola tsisy na enquête préliminaire aza rangatia ko olona tsy misy olona voasambotra nge tsisy ninina tsisy enquête misokatra tsisy ninina fa de hoe tonga hony de gadrao rehefa tratra de tratra fa baraka zay nangalatra zany mpangalatra mihitsy corrompu fa iza amin'ny lazanareo fa volan'iza ary iza moa ny lazanareo fa nisy vola koa tao mbola zany koa nge mbola baraigno satria na le fomba nanao fa na le fisavana aza le foy nge tsy contradictoire zany tsy manaraka akory ny fombafomba na paikady anatina tranganjava tahaka an'izao ary rehefa anao fisavana ianao de contradictoire eo anatrehan'ny tompona eo anatrehan'ny vatana eo anatrehan'ny mpisolo vava de savaina de rehefa vita ny fisavana de tanana ny soratra de miara mahita eo fa iny nge boritra ny fono ny tao anatiny de tonga de netiny baraingo zany de hoe tena le 1 milliard tokoa ve ny tao ary raha mbola 1 milliard raha nytao fa taiza moa nisy lalàna andin-dalàna anankiray mba omeo hoe mitondra 1 milliard ao anatin'ny fiara de eloka mbola baraingo daholo zany rehetrarehetra zany mbola iverenantsika eo moa zay amin'ny antsipria mbola ty am'le forme ihany aloha ny entiko de natsona zany de teo amin'ny Carlton zany de fa manino zany sakananareo de efa nisy ny fifanazavana teo de efa navelany nandeha Ramatoalanitra Kotomanga satria tao anatin'izay zany Ramatoalanitra Kotomanga miteny manao hoe mivoto ozy ny tongotry fa avelao zany de ody ary tena mivoto aloha ny tongony kosy avelao zany de ody de efa navelan'ireo nandeha fa tsy zany na nisy contre ordre tampoka tanina hoe aza melanareo de tao anatin'izay indray tao anatin'izay indray de narana tam'ty lalana ndefa nambozanareo otrany hoe nenjehana zany ary apetrako tsara fa zay koa tsy mamara lazain'ny olona fe nisy délit de fuite mais non tsy nanao taridositra mihitsy le solom-bavambahoaka fa za manko afaka andresaka tamin'ny rolimesa talohan'ny nisy ny gidragidra fa tam'za vao tonga teo zany amampanao gazety tena angataka iresaka taminy ary izy mbola ndresaka tamin'ny mpanao gazety mbola ny fanazava tamin'ny mpitandro filamina tao anatin'ny fiaran'io ary indrindraindrindra na nytanin'ny solom-bavamboaka namana izy rehefa tonga le solom-bavamboaka de mbola namalina nazava tsara za ozy efa navelan'ny zareo nandeha fa tsy fantatro zay zavatra nitranga tao de narahany zareo ndray tety andrefa nambojana ary tety de nivily amozy izy zay ny zavatra azoko natao de nivily ohatrany hoe nandeha nakaty satria izy saika andeha any Andoharany fotsy any zany izy saika andeha any Andoharany fotsy any izy misy trano fonenany moany akoatra ny trano fonenany ny boribory tany faharoa de saika andeha any Andoharany fotsy izy ary zay mihitsy no nyteneniny tamiko zany tsy olokava fa za tenako nanontany azy ary nanao interview azy namotsipotsitra azy mihitsy ahoana ny fandehany saika andeha any Andoharany fotsy izy efa andalana mody zany tao anatin'izay izy nefa nagaga fa ninjehana ndray zany de nivily nakaty amitsika nakaty amin'ny eto amin'ny rond-point gastropizza makaty amitsika tia sonerana ity tia namontana ity izy de zay natonga ny zavatra teo zany satria ohatrany hoe nenjehany zareo zany izy janona moa izy ny farany satria hoe inona moa zany non cerclendreo raha teo ihany koa satria ny sasany nisaoty an'ty hitanao ty fanasarandalana le amin'ny arabe manasaraka ny arabe anankiroa de ny sasany nisaoty teo 4 marobe voasakana ho azy ihany zany le solom-bavamboaka na ahoana de teo natonga an'izay hoe lasa teo amin'ny devant teto amin'ny devant-ny onjapeo atsika teo apitan'ny CSP eto apitan'ny onjapeo mihitsy zany teo amin'ny CSP2 teo no tafajanona ny fiara zay zany le zavatra ny apetrako tsara mihitsy tsy nisy délit de fuite ary miprofo le tsy fisiny délit de fuite raha tena nitsoka nge izy ina moa ny voliny taty rolifa de tonga izy de nandeha nanaraka tany amin'ny lalany tany raha hitafatsoka olona VVT nge le tomobile mbola fiara tsara tarehy ro le sady ray minitra fotsiny vehivavy anankiroa no tao anatin'le fiara vehivavy nyray am'ireo ny député Lanitra Kotomanga no mitondra le mpitandro filamina raha mifanazavany efa nandainga saty tamin'ny alina mifanazavany hoe rehefa nysavainy teo amin'ny parkina ny Carlton izy de nitsoka de ore olona mpitandro filamina manao gagolina lehilahy be manao gagolina mitondra karakiny kovy sy bomba isa-tokony sy revolvera de madama kely anankiroa reny ve de reny avy ve de tsy voatazona fa hoe lasa nitsoka fa mora ny mamady dresaka
fantatro le mpitandro filaminana reny fa vao maika mana blasy zany manratsy endrika andreo ny filazandreo fa hoe madama kely anankiroa mitora fiara reny no tazomindreo teo de tsy voasakandreo koa fahalasamy brisaka reny avy zany de tsy voatazonao maika moa zany fa ny tena ataontsika hoe mpamaky trano sy tena mienjana be lehilahy enjana be jiolahy reny tsy mahazava ho azy mba to mirongatra ny asanjano am'izao fotoana zao de noho izay fitavozavozana ianao ihany milaza va mitavozavoza mba entina andeingana hoe lasa nitsoka satria tsy zay marina fa navelanao nandeha le olona de rehefa avy eo narahanao indray sady zao hoe ndahora atao hoe nitsoka tokoa izy zany hoe niala teo amin'ny Carlton de nitsoka inona 4 rangana kefatra ko manina raha ninterceptena ohatra nanaovany azy teto tetony izy ny intercepteny zany hoe saute an'le raha tokony izy zany de nandeha le solombavam-bahoaka de ny saute an'le fanasarandalana izy na tonga anazy hoe mibandalana teo amin'ny arabe na tonga an'le solombavam-bahoaka hoe nijanona teo amin'ny sisiny teto amin'ny CSB2 karaha ninona tsy natao an'izay ary izy tery andrefa nabojanahary teo anosy voany teo amin'ny raha ny RNM voany alany Carlton fa navelanao nandeha mora izy navelanao nandeha ankalalana fa nisy contrôle de zany avany de hoe arao indray zay ny tena marina atao anatin'le izy tena rahana indray de zay zany ny zavatra faharoa Roly Mercia zavatra fahatelo de ty zay zany mba analana le resaka misy délit de fuite ohatra an'izao hoe zavatra fahatelo de ity marina loatra manko le teninao teo Roly Mercia hoe vehivavy anankiroa monja ny tao anatin'le fiara qu'est-ce qui justifie hoe nampiasana inona manamarina hoe de tena nampiasana hery tsy roa matany raha nahita nge efa tany amin'ny 11 ala tany ianao Roly Mercia fa 4 nampitandro filaminana ny teto zany niditra tsy hatra aloha teo anivon'ny brigade criminelle tsy naharesy lahatra satria nampetraka ny fantaniana fa aizany mandanao hisavan'le fiara nanazava manko le lehibe ao anatin'ny brigade criminelle zany manao hoe izy nge tsy mana problème zay izy na te andeha ara am'izao tsika miteny zao izy de afaka mandeha izy fa ny fiara ny zavainay gaga aloha ny tena contrôle de routine only ay hoe misy contrôle de routine tena musclé be ohatrany zany taiza teto amboniny ty za aloha mbola tsy nety contrôle de routine eny andalana eny de tena musclé be tena enjana be miaraka amin'ny tany filamina manao kagolona mihitsy aizany ma contrôle de routine an'izany zay zany ny zavatra tranga de ozy le commissaire zany teo anivon'ny brigade criminelle izy nge ozy afaka mandena am'izao ora itenenantsika zao raha tsisy manaka anazy mihitsy malalaka izy fa ny fiarany ozy ny savainy fiarany ve ny savainy de izy avelanao mandeha taiza de to ambonin'ny tany koa mbola nisy an'izany rangaty hoe nao mahazo mandeha fa ty etanao ty de ho savainy ary tsy avelana mihetsika eto zay le teneniko teo ny foy ange contradictoire zay ny principe zany hoe manao vice de procédure ianao rehefa tsy manaraka an'izay mandika ny fombafomba napaikady ianao rehefa tsy manaraka an'izay fa inona ny savanareo amin'ny fiarany moa zany solombavam-bahoaka nanontany haka misy zavatra iainay inona le zavatra iainareo zay fotsiny anay moa zy manatanteraka baiko io manko mahay miafina ao ambadik'izay koa le mpitandro filaminana le feny akianja hoe baiko ny tanterahanay de manao ny asanay zay fa inona ny asanareo fandikan-dalàna satria fandikan-dalàna manko le zavatra ny tranga apetratsika tsara ihany koa zay hoe tsy ananan'izy ireo zo ny misava ny solombavam-bahoaka zay ny voalaza ny lalam-panorenana ary ny karatra mahasolombavambahoaka iny Roly Mercia de misy miteny tsara hoe les autorités civiles et militaires izany ny tompona ndraiky na miaramila na civile de iangaviana mba hiporter assistance anampy an'ity olona ity ary amela azy hivezivezy malalaka laisser circuler librement misy an'izany mihitsy ny karatra mahasolombavambahoaka zay mahasolo tena mbahoaka ny solombavam-bahoaka manana an'izay zo izay izy ny lalam-panorenana mipetraka amin'izany de gaga koa zany koa zavatra mbola mahagaga lasa mametraka fantaniana Roly Mercia hoe le principe na immunité parlementaire io ny fitondrana rehetra ny fandimby teo de nanao nisy foana tao anaty lalam-panorenana nefa ny gaga ny tena hoe tampoko satria ny solombavam-bahoaka lantorakoto manga va amin'ny mapara de lasa remise en cause le immunité parlementaire ka io immunité parlementaire mihitsy ange mampanaonao foana andry zareo mody miafinao ambadika io de manao zay tiany atao mangalatra manao iny ohatray ka naninona reo rehetrarehetra tsy niteny an'izany hatramin'ny première république nazahoany ny solombavam-bahoaka immunité parlementaire fa tampoka aty amin'ny 4e république aty amin'ny
firijona moa valon'ny volana jona taona 5 7 volana jona 5 de lasa misy adevitra le immunité parlementaire voalaza le lalam-panorenana gaga ny tena zany mbola fanontaniana tia napetraka daholo de mba apetratsika ihany koa rôle immersion anatin'izay lalam-panorenana izay satria ny lalam-panorenana manko ao amin'ny andiny fa 7 zany milaza mikasika izay fakiko le izy satria zay midika an'le hoe immunité parlementaire de ho azavaiko article 63 un député ne peut être poursuivi recherché arrêté détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant les sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorité assemblée, sauf en cas de flagrant délit. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. Toute personne justifiant d'un intérêt peut saisir par écrit le bureau permanent de l'Assemblée nationale pour mettre en cause un député. Le bureau doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de 3 mois. Radika comme te malagasy otra tompoko satria veriko fa mazava ny voalazany io andiny fa 7 anaty lalam-panorenan'io tsy misy olombavambahoaka na iray aza azo enjeny azo karoina azo samborina ary azo tazomina na tsaraina amin'ny alalan'ny fodi-kevitra politika izay jorony ao anatin'ny fanatanterahany asany masolom-bavambahoaka ny zavatra mazava de hoe satria lantorakodomanga ty avy amin'ny antoko mapara vondrona antoko mapara de nanaovana an'izay fihetsika rehetrarehetra izay tsy azo enjehana ozy nefa de ino ny zavatra nitranga ao amin'ny alinia faharoa tsy misy olombavambahoaka na ray azy mandritra ny fepitopivirininy antemnera-pireneny pendant les sessions samborina enjehana na samborina amina resaka eloka be vava na adeloka tsotra raha tsy mahazo mialala ny antemnera-pireneny raha tsy hoe nga hoe tratram-body omby tsy misy kosa angamba ny cas de flagrant délit ao anatin'ny tiraraha ty satria hatramin'izao raha mbola tsy voafatra nge hoe inona ny infraction anenjehana azy ka misy indray manko ny tonga de monsieur mahay ary manao juriste hoe flagrant délit de quoi inona ny eloka iampanganany le solom-bavambahoaka nangalatra nga izy nanao ataka-mer me nga izy ka tratra teo nombody omby teo ina moa ny ilazana hoe cas de flagrant délit le izy zany tsy mitombona mihitsy zany raha araka ny lalàna de mazava zany fa tokony misy alalana avy amin'ny antemnera-pirenena ny ahafahana manenjika azy raha ohatra ka hoe nisy eloka na eloka be vava nataony fa nga nisy eloka na eloka be vava izay nataony rôle immersion voatena mihitsy le hoe délit voalohany misy hoe flagrant raha ditsika madikatsika mitenga zany de le délit zany de eloka tsotra ny eloka ary ny flagrant de hoe tratram-body ombony nanao eloka zany de teo tsy nisy hoe namon'olona de tratram-body omby teo tsy nisy hoe eo amin'ny épicerie io izy ka tratram-body omby namaky tranon'olona namaky épicerie namaky fivarotan'olona teo tsy nisy hoe nanakan'olona le député ka io tratram-body omby io fa ny zava-nisy teo rehefa nisokavana le malina rera de nisy boritra anakiroa de reveo moa nylazaina fa hoe misy vola 1 milliard ao anatiny ao de mba tady ary taky amin'ireo rehetrarehetra zay miseho azo pahay lalàna miresaka zavatra zany meo eto andin-dalàna milaza fa rehefa mitondra volan'le olona na volan'olona koa fa nampitondraina azy na otriny io na otriny na ao amin'ny malina rerany dia eloka zay rehefa mitondra vola ao amin'ny malina rera ve de eloka raha tena vola tokoa ny tao raha tena vola tokoa ny tao zany ve de eloka noho zany hoe zay zavatra rehetrarehetra zay de mampiseho fa nitsakitsahana ny potipotehana ny rovorovitina ny dorana nanaovana maloto ny lalàna indrindrindrindra pampanorenana mihitsy ny io rôle immersion rehefa io no olatsika amin'izao fotoana zao ia de mbola io ihany ninona tsy jerena sy akombona ny maso ao anatin'le izy
mazava bengy mandritra ny fempitom-piasana dia tsy misy solombavam-boaka azo enjehana na samborina en matière criminelle ou correctionnelle zany hoe amina eloka na eloka bevava raha tsy mahazo ny alalana avy amin'ny anteminera ny tena nge le solombavam-boaka fa zay ny tenenako anao reo limesa hoe tena tsy miraharaha lalàna zany mihitsy le mpitandro filaminana ny raha nanontany ny solombavam-bahoaka faizaka ny mandahanareo na ny alalanareo aloha isavany ity fiara ity tsy misy zay aiza ny alalana nomeny ny assembléanareo anenjika nyity solombavam-boaka ity tsy misy zay aiza ny taratasy hafahanareo manao an'izany fanenjehana izany tsy misy zany aiza ny taratasy hafahanareo misava ny fiaran'olona tahaka n'izany tenenareo zany hoe mba savaina contrôle de routine ohatra ny fanao eny an-dalana rehetra eny mais non ka tsy ohatra ny fanao eny an-dalana rehetra eny fa zay mahasolombavam-bahoaka azy ny lalam-panorenana nanomeny io dia asa edikevitra tsony zay lalàna izay fandroany voalaza ny lalàna la loi est dure mais c'est la loi mety enjana ny lalàna fa zay ny voalaza ny lalàna dia arao io fantanina sy mibaraingy mbola mipetraka anke ro limersa dia zao hoe tsy hoe le question ambola ny olana teto satria misy miteny ndray manko ry manam-pahaizana zany hoe karaha nisy zavatra na raha na tena madio izy tsy nisy zavatra na feniny inona moa tsy naneken'ny savaina question de principe ohatra ve ny nga ianao mieritreritra fa manao zavatra maloto reny diplomate miasa eto amintsika reny fa ny diplomate dia tsy azo savaina ny fiarany ka raha avy mitandro filaminana isava raha ho avy mitandro filaminana isava ny toerany ny fiarany diplomate dia tsy manaiky ny diplomate dia hoe raha nisy zavatra nayahina mato nisy zavatra nayahina mato tsy nanaiky ny savana immunité zany zoany zany garantie par le droit international sy ny constitution atsika interne zany droit interne sy ny droit international question de principe fa tsika ny andeha ianakendry teny hoe raha tsy nisy zavatra nayahina raha nadio tokoa moa inona ny natonga nandany fisavana ka principe zany ka androara ataoko an'izao tonga fotsiny mpitandro filaminana na anatin'ny tranonao tonga fotsiny izy za isava ny tranonao dia andeha teny zany ianao indrindra ireo miteny an'izany hoe inona ny nanafena andeha teny zany ianao hoe avy misava ny tranoko tsy maintsy zao mifanontanianao voalohany hoe fa iza ny alalana fahanao misava ny tranoko ary naninona no savaina ny tranoko dia iny amin'izay ry mianakendry sasany zany dia hoe misy zavatra nafepenina mato tsy mahasansy savaina e maninona raha navelan'ny savaina fotsiny 5 minitra dia vita ny fizavana ary zao koa e nijenjemana ny lacrymogène nge le olona taoriana ny famakinany le lohan'le fiara e fakina ny fitaratry n'le fiara dia nijenjemana lacrymogène amin'izao tsika miteny zao dia manana problème respiratoire grave le solombavam-bahoaka zay ny vaovao re farany eo satria nahoana ro limersa jenjina nge tao tena jenjina za tenako ty afaka mivezivezy zany afaka nakarano afaka nina mbola tena jenjina efa adiny firy tatyarina vao afaka ny mangiry firy amin'ny maso hatramin'izao ny atao amin'ny tenda mbola marana dia mieritreritra le olona tavela tao anatin'le fiara zany ve mba nieritreritrina ve zany eritreretina ve zany considération humaine zany dia zao tao anatin'ny zavorovoro maizina tsisy nahita satria rehefa mipoaka ny lacrymogène dia tsy maintsy miataka ny olona verinao ihany moa ny olona fa tao anatin'ny setroka ray manontolo iza nalalany izay nataon'ny mpitandro filaminana tao na ninona tsy nisokafana teo amasony teo amasony mpanao gazety rehetra ny vola tao anatin'io fiara io raha nisy tao araky ny tenenina fa mbola aperantsika apetraka io na ny sariny gazety aza mahita fa boritra ny sarona ny tao boritra ny katona ny tao ary zao efa isako nahita an'ity za témoin personnel an'ity teo akaiky teo mihitsy amanko tamin'le fanokafana lesy miaraka amin'ny ajenjemany tena zany ny rano alefa ihany ny orona tapenana ihany teo akaiky teo alina dia nahita ako niteny zany le commissaire ny brigade criminelle mba miezaka nanaraka lalàna ihany commissaire hoe aza kitihana aloha io aza misy kitikitihana aloha zay ny lojika man tsy kitihana fa atao contradictoire misy vaditany eo na misy mpisolovavy eo zany dia ve mpisolovavan'le olona na le olona mihitsy eo dia miara mijery hoe inona tokoa ny tao anatin'ny fiaranao rehefa natao ny fizavana mba hialana amin'io sao dia apetrametrahanareo zavatra ny ao anatiny ao na zavatra tsy izy ny lazainareo fatao dia aza kitihana o le commissaire dia tamy avany ny général Florence Rakotomana dia ozy izy hoe oeto aloha oeto ny zavatra tao tonga dia mibataina le boatra dia ao dia tonga dia nentina lisy dia nampidirana tanaty fiara dia lasa dia reo no nitondra azy tany fa mpanao gazety rehefa avy eo taorinan'izay non mbola tsy nanaraka akory aza ny mpanao gazety fa natsona rehefa avy eo misy conférence de presse aty amin'ny brigade criminelle anehoana ny tao anatin'le boatra ale savoir hoe nanana mifay fotoana rehetrarehetra izy amilazanao fa tena le vola zay tokoa ny tao
mety ho 200 000 ngeny to mety ho 3 milliards to raha zany solombavamboaka lantorakoto mafy de oza hoe 5 milliards na mbola 5 milliards aza vola tao izy amlaza nareo fa eloko fa tsy 5 milliards fotsiny tao na mety tena hoe non 200 millions to fa tsy 1 milliard na 100 millions to fa tsy 1 milliard fa nampinareo io zany zany ingy baraingo daholo zany hoe tsy nety nisy vice de procédure nandika lalàna apetratsika zany ho an tsy misy hoe fitiavana ny anina na fankalana ny anina fa ny lalàna ary apetrako tsara fa matoa commissaire izany nianatra lalàna zany ro limercia matoa ianao gendarme zany OPJ officier de police judiciaire ianao mianatra lalàna ihany koa anao tokony mahalala an'izany hoe ny fomba fanaovana fisavana fiaran'olona na tran'olona de tsy maintsy contradictoire hatrany zay le tsika tenena hoe fanararotapahefana fanapara-pahefana tsy roa amatany zay ny zavatra hita ny amin'ny fantaniana de tiako apetraka maninona ny tsy nisokafana teo masony be sy ny maro teo le izy de io de nanoraisina antsoratra natao procès verbal hatrany amin'ny fanombohana ny tsy nanara-dalàna hatramin'ny farany ary zao nge teo anatin'ny fifanindresen-dahatra teo zany satria ny solombavamboaka moa tsy nety zany tonga teo daholo ny mpikambana tamin'ny bromatra fa tsy ny filohany sy ny mpikambana vitsivitsy zany fa mpikambana tamin'ny bromaharitra maro ny solombavamboaka maro be tonga teo de nametraka mihitsy hoe non zay lalàna zay fa raha ohatra ka voapirofonareo aminay fa naka ny alalana tany amin'ny bureau permanent ianareo ary ny solombavamboaka sy teny de ny teny mihitsy hoe non eto zay afaka manamarina solombavamboaka Fredy mahazo azy ny teny mihitsy roako bureau permanent solombavamboaka Jean tao nanamarina mihitsy hoe non zay de manamarina fa tsy misy mihitsy alalana nomenay afahana manao ny fisavana io tsy nanaraka ny lalàna zany aloha de fa flagrant le fandikan-dalàna zany de efa nivandravandra loatra tato nazavainan'izay efa niemotra ihany aloha le commissaire zany tamin'ny voalohany saika ny aviavy teo manao ny asanay zany sy ny tariny tapitra moa iny tsy nanao ny asantsony zany tinisitaka moramora izy satria tonga vaniny ianao la 4 maro be indray de miala vany moa ny tovolahy farany lehilahy efa lehibe fa ngamba ny général izy iny tsy fantatra hoe iza fa ndresaka nandeha teo moa de hoe jesisy raha sanatry diso de lakotsiny fa le manao saritavy reny daholo zany zareo de nanaraka tonga de nirodorodo be mihitsy niaraka tamin'ny lehibehany zany de ny fanazava tamin'ny solombavambahoaka zay tonga teo zany adiniko ny teny hoe anisan'ny tao anatin'ny bureau permanent tao koa ramatoa Robertine Rapetafika sy Andriamatoa Ary Andrenarivo tonga teo antoerana teo zany hoe betsaka ny membre ny bureau permanent tonga teo zany zay ny tiako tenenina ao anatin'le izy de rehefa tonga ny aviavy avany zany le tompona andraikitra anankiray hafa avy amin'ny fitandronan'ny filaminana fa efa teo aloha de somary niala maina ihany le commissaire zany tsy emboka mihitsy ny anao la satria moa izy mbola somary bandibandy kely zay de tsy emboka ihany zany nandroso ny verina nitra tao anatin'ny fiara tsy hitany zay natao satria mahalala tsara izy fa tsy manara-dalàna io zavatra ataony io de ohatran'izay ihany koa le gendarme zay tonga teo élément G6 o angamba ataotsika ataoko anaty farangisosina zany zay le misarotavy reny zany de tonga de miaviavy avany koa de mifanazava tamin'ny solombavambahoaka tsy zavatra tsy vita ny fandaminana ozy zay ny teneniny le général zany hoe fa nanaiky any izy hoe tsara-dalàna tokoa nge ty zavatra atao ty de nifandamina izy tsika ifandamina ozy eno amifandamitsika ok ifandamitsika zay zany ny zavatra nitranga teo tampotampoka eo misy baiko midina zany avany zany hoe ny fandimby tonga zany ny tompona ndraiky de efa taty arinarina mihitsy ny voatonga ny général Florence Rakotomany fa tamin'ny voalohany aloha de mbola le somary hoe be brigade criminelle zany de ny fandimby akatrakatra zany niveau satria minjana kosa aloha le solombavambahoaka ary tena nampiseho solidarité kosa aloha le solombavambahoaka atao hoe zay kosa aloha de tsy azo lavina mihitsy zany ary tena nametraka izy hoe tia ny lalàna tia ny procédure tia ny karatray maha solombavambahoaka anay alalana vaiza moa ny afahanareo manao an'io mazava tsara zany fo teo anatrehan'le hoe resaka lalàna aloha io apetratsika ihany koa io tsy hoe fa iza moa nareo solombavambahoaka nambon'ny lalàna fa iza moa nareo ny tsy azo savaina fa rehefa savaina de azo savaina mais non tsy zay le izy apetraka foana misy miteny hoe ka any amin'ny fivoriana hoana izy ny tsy azo savaina mais non pendant les sessions mandritra ny fepitao-piasany fanaovan-dalàna io zany session zany mois de mai de mois de septembre octobre zay zany apetrako tsara ny diplomate nge mandeha ny andalana eny mety tsy manao ny asany fa tsy azo savaina foana izy na aiza satria zay le immunité diplomatique mitovy am'izay le immunité parlementaire ko manina ny edikevitra rehefa le parlementa le izy somary magaga bon efa nanaiky any nge le général Rony Mercia efa nanaiky any le général hoe
tsy aoarany tsy tanomoko ino ary ny ataony malona an'le solombavam-bahoaka fa ny ordre zany avany de hoe tsy tia lala mihitsy ny olona avy any ambony tsy tia lala mibaiko avy any ambony fa de tsy maintsy tanterano de raikitra amin'ny fanapoahana lacrymogène tena mampalahelo le izy roa limercia le fomba natao mihitsiny zany tena hitanao hoe barofo tena hitanao mihitsy hoe didiny be sandry ary le démocratie mihitsy zany novonoina tao anatin'le démocratie sy ny zony olona icircule satria manomboka zao zany rehefa mpandrarary zany manomboka izao roa limercia de mila mitandrina tsy mahazo mitondra vola tsy mahazo manamanam-bola zany fa lasa crime kay manam-bola aza donoina fa raha matolantrakoti manga sy ny vatany any mpandraratra am'izay mbola tsy nanao politika akory io madamy io de efa nandraray ary efa nanana an'ireny fiarany tsara tarehy reny izy na talohany na CTA azy ary de efa nanana ny fiara tsara tarehy iny izy ny 4x4 fitondrany fa tsy le telemaly ty zany hoe olona manana ny maizy azy reo ary aza donoina fa niny amin'ny antemira nge malala fa olona manam-bola le solombavam-bahoaka zany hoe tsy tokony atao agaga mihitsy zany misy 1 milliard ny anatiny raha misy zay vola zay io moa ataontsika conditionnel foana hoe raha misy satria tsisy mahalala ary elana tsy ny elana fondro fa tsisy valeur juridique zany zao ny fitondrana an'le vola nandeha nakany amin'ny brigade criminelle le bortre lazaina soi-disant nisy an'le vola nakany amin'ny brigade criminelle lalàna daholo zany fa tsisy hoe arovana na tsy arovana raha mantolantrakotymanga fa lalàna daholo zany hoe manomboka zao ny opérateur économique zany de mila mitandrina ray tsy mahazo mitondra vola na volany tena io na mpitondran'olona io am'izay business ataony tena any ray zay fa zao zany de eloka ny mitondra vola na ariary azy satria inge vola samy manana fa nisany tsy mitovy fozy ny fitenenan'izay ro limercia na fangara 1 milliard de lasa crime raha 200 000 zany de tsy crime anynge le problème izay apetratsika tiatsika tenenao anatin'izay de hoe misy boulevard zany na lalana malalaka makany amin'ny tsy fanarahan-dalàna indray no sokafany fitondram-panjakana tamin'iny zavatra nitranga omaly iny ara-zagaga isika raha andrehitrafo sarotra vonoina izay zavatra nitranga izay iverenako kely remercia le resaka hoe flagrant délit ty misy manko mivoy an'io zany ka rehefa nanao de nanao rehefa tratra de tratra fa zay le teneniko teo tsy mahazo tsy misy solombavam-bahoaka ambony lalàna io zany de le lalàna ao anaty lalam-panorena mametraka hoe tsy azo enjehana izy ary tsy azo savaina raha tsy flagrant délit zany hoe iny zavatra natao maly iny zany eloka tratram-body omby ihany manamarina n'iny fisehony iny nisy ve le flagrant délit de ngamba ny tena marina omentsika ny mpiainy ny dikany hoe flagrant délit raha mijery ny nerana lalàna zany juridique zany tsika de mazava be hoe le flagrant délit est une situation où une personne est prise au moment de son infraction ou immédiatement après et en possession d'indices démontrant sa participation à cette infraction raha dikako amin'ny teny malagasy de hoe ny atao hoe fahatratrarana bodiomby de ny fotoana anankiray izay atratrarana olona anankiray ao anatin'ny fanaovany an'le asa ratsiny au moment de son infraction amin'ny fotoana izay nanaovany an'le asa ratsiny na aoriana avy hatrany hoe vao vita mihitsy le asa ratsiny ka mbola eny an-tanany ny fitaovana nanaovany zany asa ratsiny zany ohatra zany hoe mbola eny ny basiny tifirokanao de tratrako efa vita le acte zay efa voatifitra anao fa tratra miaraka am'le basy iny en possession d'indice démontrant sa participation à cette infraction ray aloha zany ny fantany ina le infraction zany eto mbola tsisy zay fantanina fantanina mazava ina le infraction anenjehana ary zao raha misy infraction tompoko na flagrant délit maninona moa ny fiaran'le olona ihany nitazomina fa tsy nisamborina le solombavam-bahoaka raha nisy flagrant délit tsy nisamborina nge le solombavam-bahoaka donc tsy mitombona zany le filazana hoe misy fatratrarana bodiomby zay manko ny tiana satria tsy hita manko le excuse hoe tsy naka an'le alalana tany amin'ny anteminera-pireneny de avadika zany ny sasatsasany flagrant délit hony io flagrant délit amin'ny ahoana zay le teneniko hoe ile eloka tsy fantatra le solombavam-bahoaka raha flagrant délit tokony samborina ary zao inona no manamarina ny hoe netin'ireo mpitandro filaminana le fiara le solombavam-bahoaka rehefa aveo zao zany nyfandehany rehefa vita zany fisavana de nalaina le vola nalaina le lazaina fa vola le boritra zany fa misary ny boritra io de nalaina nidy tsara daholo le boritra zany de nentina général Florence Rakotomana moa teny oeto aloha oeto de oentina zany de nentina tao anatin'le 4x4 maintsomaintso de tonga de niondrana tao zareo de lasa niainga zany de mbola misy mpitandro filamina vitsivitsy nijanona teo de misy mpitandro filamina anankiray misarotava niditra tao anatin'le fiara Ndramatoa Lanto Rakotomanga de nisavasava tao tsy hainao tsony zany zay nety de fa tsy ara-dalàna mihitsy fa alatra ny dikany zany satria tsisy manao constat zany hoe ino ny tia nalainao ty tsisy mahalala zany zao
raha zany solombavam-boaka lantorakotomanga de ozy hoe volamenako rehetra atao daholo misy firavaka volamena atao en boîte à gantô tao boîte à gants nisy firavaka volamena nisy volako 300 000 francs tao na nisy volako 3 millions tao ny téléphoneko tao afaka mamorona n'importe quoi zany ilazana mety anao an'izay izy fa ny tena tenena hoe ilazana hoe zay ny ilaina n'le hoe tsy maintsy tanana tsoratra daholo tiany tao taratasy ray vola zao kiraro misy kiraro sy ny sisa manko toko amavehivavy normal be zany hoe misy karazarazan-javatra ohatran'izany fa tsisy nalala zay nataon'le mpitandro filaminana ny saritava tao rehefa vita zay nataony tao de mivoaka moramora izy de mivoaka de angamba 10 minitra tao aorinan'izay nisy ordre angamba fa ny ambony any hoe alaivo le fiara andaminan'ireo zany fafainy zany le ils ont nettoyé zany le lieu du crime zay ratsoriny satria nodioviny daholo zany ny zavatra rehetra avy nataony rapitso afaka pitso ary izany afaka manamarina fa tena ny vakindreo tokoa le fiara tena tenena zany hoe satria tsy consigné anatina procès verbal zany rehetrarehetra zany isany afaka manamarina fa hoe misy entana ohatran'izao de tsy hitatsony le netin'ireo tany ny fiara tsy misy mihitsy ihany koa lalàna milazan'izany fa raha misy no aiahoainy le solombavam-boaka ny samborina de zay vao hoe ty atao saisie miaraka amin'izay ny ilaina pour les besoins de l'enquête ohatra fa le olona tsy ny samborina fa ny fiara ny samborina lalàna aiza misy an'izany zay nge le apetratsika foana hoe ndao jerenao amin'ny lafin'ny lalàna ty fa tsy misy na kely azy eo amin'ny lafin'ny lalàna manamarina ny fihetsika nataony mpitandro filamina sy ny baiko nomenina ny mpitandro filamina zay nanatateraka ny asany ary nandritra n'io mpitandro filamina tena ntsehatra io nge ro limesa teo an-toerana mba ny famaly any izy tam'le olona tamin'ny antso ny tarby zany hoe mba nyteny any zany le olona tsy hitako ange zay atao eto e tena tsy azo atao ninina mihitsy ny solombavam-boaka satria zoany aza lalàna fa tsy nety le tao anaty telefona tao fa midrikina hoe tsy maintsy tanterahana de tsy maintsy tanterahana mibaiko izy le irany maly eo de tsy maintsy natao na de fa hita raha zany fa baiko mamoehatra baiko mamofady zay foana ho aly nametraka nanomboka tamin'ny taona roa roa arivo tsika nalala le notion an'le hoe baïonnette intelligente rehefa hitanao fa illégal ordre manifestement illégal ny filaza azy amin'ny teny vahiny de tsy tanterahanao ary zomena ny mpitandro filaminana izany rehefa hitanao fa tsy ara-dalàna ary tena tsy ara-dalàna le omaly de tsy manatateraka baiko ianao fa zao ange zay foana nge nitrange raha misy no aiahoay am'izay de ny lehibe any ambony ange afaka fa lenao meny baiko aty ambany no migadra sy enjehana sy ny sisy eo e zany ange zao le débat e raha be androana zao raha zany solombavam-boaka andramatory lantorakotomanga mba mipapiditra fitoriana araka ny teninao teo de izarano anke tena tsy nareo mpitandro filaminana ty ambany any zay le tokony tandremana tao anatin'le zany ange le adevitra tytsika apetraka ro li hoe io tsy hoe rehefa ty olo ty no ny lafin'ny politika satria ve nandany sy ny fidy an'le déchéance de tonga de atao an'izany hoe enjehana tahaka an'izany za te ametraka koa zareo limercian omaly ny solombavam-boaka tonga teo teo amin'ny 50 teo manko ry zareo reo solombavam-boaka zay tonga teo tsy mampararery misy avy amin'ny freana hafa rehetra zany tonga teo satria tonina mihitsy tamin'ny télévision na alina ihany HVM satria io zany de hoe miaro principe anankiray ianao so de manao firaisan-kinana solidarité am'izay de ty koa ny zavatra mba tiako asiana fanamarihana reo limercia ozy zany le mahay milaza hoe efa hitsy zao fa andeha nakorontanana ho zaraina amin'ny solombavam-bahoaka indray io voly io de somary meny tena nareo solombavam-bahoaka zany de efa barabarain'ny olona mihitsy rehefa nataoko ange le 1 milliard nety hoe vola marina fa tononona ohatran'izao atsika tsy manana an'le izy de ohatrany hoe peta be vola be tafahoatra aizara mahavola tafahoatran'izany amitaina amin'ny 18 milliard d'ariary mivoaka ny amin'ny trésor zay tsisy mametra-panontany iny mahatonga ny olona ilaza hoe anaritsaronana an'le vola be mivoaka de tetournena ny attention ny olona amina vola 1 milliard de FMG 200 millions d'ariary ny ary 18 milliards d'ariary volanao volam-bahoaka ino ny volan'le olona iny nge volany e tsy nisy mihitsy ina nangala bola mpanjakana tary izy fa volany iny fa le vola mivoaka avao anatin'ny trésor ninina fanazavan'ny trésor apetratsika tsara ny fantanina hoe tsy mazava ary ny ayatsy havanana ozy le mpitandro filaminana omaly any ny ayatsy havanana tsy mazava amin'ny olona iny vola 18 milliards iny fa tohatrany tsy mahay miogaoga ohatran'izany le olona mitendreo am'le 18 milliards nefa mahay miteny hoe trop c'est trop be loatra le vola 1 milliard de FMG nefa rehefa atao compte 1 milliard de FMG raha mila solombavam-boaka zato ianao anao motion de censure na motion de déchéance 10 millions par personne nane zany reo limera 10 millions de FMG 2 millions d'ariary roa tapitrisa ariary raha ohatra zany ka mba hoe enina amby fitopolo de fa mahazo maro anisa majorité absolue anao motion de censure zay manko le lazaina zany anakaramana député indray reo enina amby fitopolo ange raha zaraina tsy misy 3 millions d'ariary akory
2 600 000 et quelque raha ohatra ka le 200 millions zaraina amin'olona enina amby fitopolo ataotsika hoe valopolo zany 2 600 000 FMG ariary azafady indrindra zany hoe 13 millions de FMG inona mahavola be an'izany 13 millions de FMG zany ange tsy mahazo ninina am'izao fotoana zao de fa ripaka ilazany hoe tsy mitompony ary indrindra 10 millions na 13 millions na 15 millions de FMG ampitaina amin'ny 50 millions sy 100 millions zarain'le fitondram-panjakana nandritra nyreny raharahana d'échéance reny roly de tena raharaha tokoa fa de gaga ny tena hoe tsy misy minute tsy mahita sy tsy manao an'izany comparaison zany fa satria lantorakodomangy tonga de maizina avy hatrany maloto avy hatrany satria mahapara ny aza le fomba fijery zay ny toeriko roly merci za tsy problème ko mihitsy raha manao tsy mety na manao mandika lalàna ny mahapara de enjeo any le izy fa raha ohatra kosa maloto avy hatrany ianao eo anatrehany masony sasany satria fotsiny noho ny firehana politika zay misy aminao no tsy azo ekena mihitsy zany ary naony solombavam-bahoaka tiako Madagasikara zany na ny SVM raha nanao an'izay ka tratra ohatra niny sy natao ohatra niny natao ampitany filaminana iny de ontsangana nanohitra an'izany tsika roly merci satria principe no arovanao anatin'le izy fa tsy mety le fomba fanao le fanapara-pahefana le fanaovana didiko fe lehibe ary le fampitenenana amin'ny fitaovam-piadinena am-pelatananao no tsy azo didy jadona zany amin'ny andro amin'ny 12 alina amin'ny ray maraina fa nahoana loatra fa de inona loatra de tena zava-doza vita ny solombavam-bahoaka io mitampangalatra zay na anao ka ohitra salegy sy tsapiky mihitsy zao nandritra niny alina iny satria mitandro filaminana rehetra teto namontana dôla reo mety atsy ambadika kely akadym-bahoaka ao de fa manafika manao tsapiky mihitsy reo mandritra ny adindray izy sady moanoano ny sakafo amin'ny frigo ny mangalatra ihany izy ko tsisy mpitandro filamina fa mbola variana ty amin'ny lafiny politika vehivavy anankiroa fa mpitandro filamina katikata rehefa roapolo rankatia zany hoe mpitandro filamina zany efa tsy hita izy ntsony mety efa any amin'ny 4 dimapolo enimpolo any koa iresahana amintsika hoe tena disproportionné tena tsy mifanaraka amin'ny zava-misy le fihetsika zay natao vehivavy anankiroa ary le izy vehivavy tany a Burkina tany a Burundi aza rangaty tao anatiny gidragidra efa natahotra iongana le président Pierre Nkurunziza sao de diso ny fiteny raha vao vehivavy no nidina an-dalambe tsy nasankitika ny miaramila de vehivavy nandeha nidina an-dalambe tany a Burundi itenenana amintsika hoe mba misy any amin'izany tany ndeha ataontsika hoe république bara anisan'ny mbola tena hoe faraparany amin'ny demokrasia aty Afrika zany Burundi zany tsy mahasamanao ohatra ny atao aty amintsika olona roa vehivavy anankiroa anatina fiara tsisy garde du corps tsisy nininy de ninjehana tahaka niny zavatra izay mitranga iny roly merci ny any a Burundi aza hoy efa tena jadona tany a Burundi ny sambotra olona mihitsy le Pierre Nkurunziza sambotra général ny sambotra nizaniza iarovany an'le toerany fa tsy nasa izy rehefa vehivavy niditra teo amin'ny place de l'indépendance ilazana amintsika hoe mba misy farafahakeliny amin'ny maha-olombelona rolia maha-olombelona fa nazay ara tsy tateraka le fitondram-panjakana intsony fitondram-panjakana ozaboany manao an'izany efa mipanika loatra de fa tsy hitantsony ny zavatra ataony any le tiatsika ametrahana n'izay adevitra zay